ho fiarahamientana sy ho fandraisana anjara ny olo-pirenena malagasy tsy akanavaka ny fitondram-panjakana malagasy dia mampanao fifaninanana sary famantarana na logo entina mankalaza ny faha-80 taona ny iverenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara sy ny jorono ny folo alin-dahy malagasy. Fepetrarahana mizaka ny zoam-pirenena malagasy miompana indrindra amin'ny faha-80 taona ny iverenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara. teny filamatra ny Repoblika Madagasikara, fitiavana, tanindrazana, fandrosoana, miezaka sy ny tanjony mahasoa ny firenentsika ankehitriny. Fijipika tsy mihoatra ny loko telo akoatra ny loko fotsy na ny tokotaniny, tsy azo ampiasaina ny dégradé. atao amin'ny taratasy A4 aforitra roa tsy misy afantarana ny mpamorona. Atao anaty CD, format PSD, Photoshop na Illustrator. Anarana, adresy, laharana finday atao anaty valopy kely mihidy. Ireo rehetr'ireo atao anaty valopy A5 mihidy ary alefa amin'ity adresy manaraka ity. Ministera ny fiarovam-pirenena, fifananana sary famantarana, Ampahibe, boîte postale 8, Antananarivo 101. Na ihany koa aterina mivantana ao amin'ny varavarana fahasivy amin'ny zato Ampahibe, secrétariat du cabinet du MDN. Farafandraisana ny zoma 20 febroary 2024.